vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran iany tompoko dia mbola ampifaliana indray no entiko mandroso ny tokatrantsika zay manaraka nyty fandariny atya manaraka n'izao fahita lavitra izao na ihany keo manaraka amin'ny onjam-peo dia mbola ny pasteur Frédéric ihany no mandroso ny tokatrantsika ho atsika eto Tamatavy sy ny manodidina rehetra dia ity le fotoana lehibe amin'ity sabotsy voalohan'ny volana avrila ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Paradise Ankiriry sy eto Mangarano faharoa ao ambadika Damaskosy amin'ity sabotsy ity amin'ny 7 maraina ao anatin'ilay délivrance lehibe ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana samy miomana teny zao amboariny fandaram-potoana fa fotoana lehibe tsy manam-paharoa io zay afan'Andriamanitra miditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy araka ny zavatra efa nambaraka tao anatin'ny fandarana ny farany dia indrandray anisan'ny sakana ao atsika ny fomba fijerin'ny olona ny resaky ny olona ary nandray reny olona miresaka reny tsy malala ny aty vilany akory tsy malala le zavatra mitranga akory fa dia ampiasain'ny satana eny mitabataba eny miteny zavatra be dehibe eny dia maheno an'ireny ny olona mare finoana na dia tokony voavonjy aza na dia tokony ho afaka aza dia voasakana manoloana ny zavatra tahaka an'ireny fa za kosa miteny manokana mihitsy ho anao zay menao ty fandarana ity aza vela isy anakana anao intsony amin'ity sabotsy ity hitady an'Andriamanitra ho tonga amin'ny fanatrehan'ny tompo be dehibe ny olo efa nandray fahasoavana nandray ny fitahian'Andriamanitra novain'Andriamanitra ny fiainany misy lehilahy tena hoe posotro toka mpijangajanga olona mpampijaly vady tena mikorotana ambony ambany ny tokantrano fa am'izao tsika miteny zao novonjen'Andriamanitra novain'Andriamanitra tanteraka afaka tamin'ny resaka fifohana rongony afaka tamin'ny fijangajangana afaka tamina fadalana maro isan-karazany faly ny vady aman-janaka sy ny ankonana rehetrarehetra am'izao tsika miteny zao za malala rahalahy anankiray ty rahalahy anankiray ity dia tena hoe olona tena niaina tao anatina fanao ratsy niaina tao anatina fadalana niaina tao anatina faratsiana niaina tao anatina rendrarendra faratampony ty rahalahy ty ary efa nisy fotoana moa izy nikadra mihitsy ny am'izay zavatra nataon'izay fa rehefa naheno ny antson'Andriamanitra takan'izao nare toroteny takan'izao dia ny olona ny teny taminy manao hoe mialatsy am'le fiteny hoe raha ialahy no mivavaka dia ngamba hivadika ambony ambany ny tany sy ny lanitra fa tena nivavaka tokoa io rahalahy io ary efa mivavaka izy tena nivavaka marina tena nitady an'Andriamanitra marina fa am'izao tsika miteny zao mpiofana mpitoroteny mpanompon'Andriamanitra zany rahalahy zany faly ny vady aman-janany faly ny ankonany ny fampitantana miara-mivavaka ohatrany hoe tsy io rahalahy io akory lay olona mpampijaly vady aman-janaka lay olona tsy mifaditrovana teo aloha fa olona vaovao mihitsy no natsangan'Andriamanitra mety manana olana ianao mitokantranonao dia mety miteny ianao manao tsy pasteur ny vadiko zany tsy ovatsony ny zanako zany tsy ovatsony za efa mety efa zao koa mety efa anjarako hoe za ngamba tsy salamatsony za tsy afaka ny ovatsony ny zavatra iainako fa zao ngamba ny entiko matsy efa zao ny fetra farany tsy aza mbola miteny an'izany ianao mety zao ny zavatra iainanao androany fa rehefa mifanena amin'i Jesosy ny olona anankiray tahaka ny onan'ny Saoly tamin'i Jesosy tao ambadika Damaskosy karapaka ny anjera tamin'ny tany izy ary jamba ny masony fa rehefa avy eo nanomboka natsangan'Andriamanitra nomboka natsangan'Andriamanitra ary nefa rany dia nivadika mpanompon'Andriamanitra mahery zay tena nampiasain'Andriamanitra misy tantaran'izay Saoly niova Paoly zay mihitsy ato amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 7 Asin'ny Apôstôly toko 7 dia eo amin'ny 17 dia namorika taiazo iray trotrona Paoly ka nanoka izany teo amin'ny afo ary nisy mianarana nivoaka avy tamin'ny afo ka nanaikitra ny tanany ary raha hitan'ny tompon-tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy
mpahamon'olona tokoa io lehilahy io ka dia ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina azy izy tsy avelan'ny todinaina ho velona. Ny olona zany rehefa nahita amin'ny Paoly avitra avy any amin'ny ranomasina dia mitazatazana teny ny olona hoe iza marina ty lehilahy ty. Rehefa nandroaka kitay Paoly satria avy ny orana tamin'izany fotoana zany ka nisy bibilava ny afo natao anatin'ilay kitay dia nanaikitra ny tanan'ny Paoly. Rehefa nanaikitra ny tanan'ny Paoly izy dia niraisin'ny Paoly dia naifiny hipitika ilay biby. Rehefa nahitan'izany ny olona tao an-tanàna dia ozy izy ny olona manao tena mpahamon'olona io lehilahy io. Mba hainareo moa ny dikan'izany. Ny olona zany rehefa mahita zavatra anankiray amin'ny fiainanao tonga dia mitsara anao ny olona hoe anao mihitsy ny ratsy, mahatonga anao mandalo ady io ane, mahatonga anao marary io ane, mahatonga anao misy problema io ane, ianao nanao an'izao ianao mihitsy ane mifosotra ianao mihitsy ny ohatran'izao hoe zany ny fiainantsika eto ambonin'ny tany amin'izao tsika miteny zao. Rehefa misy zavatra mahazo anao tsy mampahery anao zany olona, voamay anao totofan'ny olona, voamay anao aratsin'ny olona, voamay anao fosafosain'ny olona, voamay anao tsaratsarain'ny olona satria misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao, satria mandalo ady ianao, satria mandalo olana ianao, satria marary ianao dia mitsara anao ny olona. Fa zao no teniko aminao, aleo hitsara zay tsara, aleo handatsa zay handatsa, aleo hiteny, aleo hiresaka zay hiresaka. Fa ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana aminao ao anatin'ity fotoana sabotsy ity, amin'ity sabotsy voalohany volana avrila ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahoany oloko, dia tian'Andriamanitra hitafy fandresena ianao, tian'Andriamanitra angina ny vavan'ireo olona manenjika sy mankahala anao reo, tian'Andriamanitra ho tapina ny vavany. Zao manko zao mety amin'izao tsika miteny zao misy olona be dehibe mitabataba hatramin'ny rafozana nyzao bava ny fianakaviana, ary misy aminareo manaraka an'ity fandarana ity tsy olona lavitra koa reny ny olona mitsaratsara anao misy amintsika aza mampalahelo vadinao, zanakao, ray aman-dreninao, mpiray-tampo aminao mitsaratsara anao satria mandalo ady ianao ankehitriny. Ary io marina mihitsy ny oam-pitenenina malagasy hoe ny omby mahitsy lehilahy fo ny namany. Rehefa mety zay zavatra ataonao, rehefa tahian'Andriamanitra ianao, ao aminao ny fitahiana, miangony aminao ny olona rehetrarehetra, lazainy olona fahavany ianao, lazainy fanamany akaiky, lazainy fa promotion, lazainy fa mpiara-mianatra. Fa rehefa mandalo ady ianao na ny olona tena tianao azy manaikitra anao, mandaka anao, maneso anao, mitsara anao. Ary ny olona malaky mihitsy miteny ny amin'ny zavatra hitany masony fa tsy fantany akory inona ny tena marina. Paoly tsy nanoto zany, Paoly tsy namon'olo zany, Paoly tsy nangalatra zany, fa noho ny fanompony an'Andriamanitra nandalovany an'io zavatra io dia ny olona tonga dia mitsara. Reny fitsaran'ny olona reny eny tsy voatery ho mariny, reny zavatra tenen'ny olona reny tsy atao makarary fo reny, reny tsy voatery ho zavatra mitombona. Andriamanitra mahalala ny fotsika, Andriamanitra mahalala ny lalaka izoranao. Eny mety tsy haiko sanatrin' zany mety misy zavatra natafalatsaka anao tokoa aloha, tsy manino zany, ifonao amin'ny tompo zany, fa aza atao manjatra anao zavatra tenen'ny olona, aza atao mampalahelo anao zavatra tenen'ny olona. Nisy rahalahy zay tadidiko tsara mihitsy isaky mifanena amin'le rafozako pasteur izy dia zao foana ny teneniny hoe rovinina reo reto vo anakarena, rovinina vo iadana ny zanako, rovinina reo vo mba afaka malibabena ny ray aman-dreny, ray aman-dreny malala aza dia manao toetra ohatran'izany, ny zanako mbola sahirana dia ny valibabena ny mamaiky anao. Rehefa mety ny fiainany fantany any zay ataony, fa raha mbola ao anaty ady izy ampahirizo izy. Fa ity rahalahy ty isaky mifanena amin'le rafozany dia avy le rafozany, ahoana ihany nareo reto aiza ihany maizy anareo reto rovina ihany nareo vao mba avely teny, rovina nareo vao mba anakareny. Le rahalahy tsy niteny taty afara moa nandroso ny vavaka izy mianakavy kely, le rahalahy io sy ny ankonany nanomboka novain'Andriamanitra amin'izay ny fiainany. Ka le rafozany somary olona tsy de tena hoe tafita be fa eo ihany manamanakatao kely, nitsombadika amin'izay le tantara ozy izy ianao, nandalo problema be le rafozany. Le rahalahy ty nakarin'Andriamanitra tsy moramora, nakarin'Andriamanitra tsy moramora. Teo aloha izy nitsaratsarain'le rafozany satria sahirana, satria mahantra, satria tsy manakatokony, satria olona ohatrany hoe sahiran-dava. Fa nampiakarin'Andriamanitra moramora le rahalahy, le rafozany indray nampidin'Andriamanitra moramora. Teneniko anao fa io rahalahy io zao no mamelona an'le rafozany, io rahalahy io no lasa fitahiana ho an'le rafozany. Misy problème ny zanak'le
le rafosany zany de ty rahalahy ty no miditra antsehatra manampy an zareo manana olana lay ray aman-dreny le vadiny le rafosany io rahalahy io no lasa manampy azy ka aza atao makarary fo anao zay zavatra tianao siananao androany fa mitrakay ianao maherezy ianao matanjay ianao mifalia ianao manana fanantenana tsy hijanona am'izao ny fiainanao zay fitsaran'ny olona zay resaka resan'ny olona aza atao mandratra ny fonao zany fa ataovy eo an-tsaina fotsiny fa ho avy ny fotoana anankiray zay anehoana Andriamanitra ny vonahany eo amin'ny fiainanao ho avy ny fotoana anankiray tsotro zao foana ny fiainako ho avy ny fotoana anankiray mbola hiratra le masoandroko aza miteny mihitsy manao hoe akotsina any ohatran'izay fa lany kara mbato be voka tsy mety teraka aza manana finoana ohatran'izany alohan'ny olona hiteneny zany fa ianao Andriamanitra tsy andriny hafa andraso fiany ary eo anatin'ity fotoanantsika amin'ity sabotsy ity voalohany volana aprily de ame sekre anao zahay ampianatra anao zahay ary ho arantsika vavaka matanjaka zany mba hafan'Andriamanitra mitondra fandresenao anao mba hafan'Andriamanitra manaprofo eo masony olona rehetrarehetra fa manao zavatra eo amin'ny fiainanao izy mba hafan'Andriamanitra miditra antsehatra eo amin'ny zavatra iainanao sy atrianao io ange tsy vitanao io tsy resinao io tsy voavahanao io problemanao io mialatsiny amin'ny teneny zany fa tsy maintsy Andriamanitra miditra antsehatra no afaka ampilamina ny zavatra atrianao io milohany anoizatsika ny fandarina ndao aloha ho arantsika indray reto fijoroana vavolombelo reto a de ho faranantsika ny fandarina rehefa aveo aza mbola miala aloha dahoary iza ny anaranao ny anabavy Alleluia. iza ny anaranao Ny anarako de Omega ny anarako. ina zavatra tsapanao teo Za zany efa ela mihitsy za zany manaka ny zanaka maditra de marary foana ny foko de veo za nisy taonany aho afa-jaja de za afa-jaja io zany vokatsy le retim-po de afa-jaza de anatin'ny kiboko voatsela misy zavatra mandehandeha ohatran'ny bibilava amin'ny bilibiliko de za zany tsy matafivavaka tsony na asan'Andriamanitra fa tsy vitako tsony iny araka hoa Jesosy ny ara-panahiko sy efa tady simba tena potika mihitsy ny ara-panahiko de tamivavaka tamin'ny larbi teo iny de nisy zavatra mandehandeha anaty kiboko de nidelivrena teo iny za tazomy satria ty tanako ty mivody de mangosikosiko de nidelivreny pasteur Ertiny iny to de nandoza de to de ravela ohatrany lamban'io vehivavy io nifoka tamin'ny lohaloako oviny tamin'ny alarbi Nivoaka raha be tonga de ravela ohatrany io anatin'ny lohako de Jesosy ina dikanyty fa vo afaka io raha eo voka taiza tamin'ny lohanao za mandoa tonga de ravela Ay, voka mandoa. ny lohako ohatran'io lamban'io vehivavy menamena io le rano voka tamin'ny lohako tonga de ravela enao mihitsy delivrena tao tamin'ny larbi delivena teto tamin'ny alakamisy le amby 12 atoandro Jesosy satria zany Jesosy ina loatra Jesosy mahatonga ny problemako amin'ny zanako reto fa misy dikany io Jesosy kay zany famosavina fantarako le izy de nanahoana ny kibonao de io kiboko ngengeda be teo ohatran'olo be voka za taon'olo be voka foana ngeza be mihitsy teo ia geza be ohatran'ny be voka io mihitsy kiboko ianao tamin'ny herinandro za zany mbola zany antanin'olo anao me be voka foana za efa tsy be ianao voka tamin'ny herinandro zany mbola be ny kibonao ia ngeda be kiboko fa zao za hitanareo ngambany kiboko na olona Alleluia! ngeda be ohatran'io kiboko fa raha velona ohatran'io mihitsy nivoaka tamin'ny lohako tamin'ny elaka misy voninahitran'i Jesosy fa mevana aho tsy ohatran'ny teo fa tsisy zavatra mihetsika tsony anatin'ny kiboko tsisy zavatra mihetsiketsiky tsony tsisy zavatra mihetsika tsony fa teo de nisy zavatra mihetsika de za le ohatra manontany biby le ohatra biby lava teo niala tao ia mihetsika be i de raha le io voto be teo tonga de niena ia de ny izy miaigna io fa Nanomboka hitaka eny tamin'ny ohatran'io ngeda be ohatrany be voka be ny kiboko teo fa De miaina izy izy nanomboka alakamisy. miaigna izy io orakoraka aleluia mabe de so sao isaka amin'ny alina aho te tsy mahavavavaka fa vo tonga amby 12 ala de tery Jesosy de tafivavaka za de tonga de fa nderina ny fiaina de enao le nandeha raha iny efa tsy naninona fa tsy reraka tsony aho zao iny fotsiny voaka tao de tonga ia to de afaka fa za zao efa matafivavaka amizay za zao amby 12 de de tafifoa tsisy raha mandehandeha koa ao ia tsisy raha mandehandeha fa Mahery Jesosy no sady tsy mahery. asan'Andriamanitra za zao de niverina amin'ny asan'Andriamanitra asifitehaka mafy rahalatsa anabavy maherezy anao ato ny anabavy ato inona raha nahazo anao teo ninahy zany vavoniko mamofogna de tsy haiko no sinizita koa fa lohako marary anao voasambany tonga eto sa efa tamin'ny heriny tamin'ny heriny za taty nanomboka herinandro anao de sa niany za taty koa enao io koa de nanakory narary vavonao de matsapa zany za fa mety asa aminahy ny Andriamanitra satria
miresaka amin'olona zany za dia ratsy tare aby ny olona satria mamofona zany za le miteny tianao vavahana teo na nakorika dia tafikomany be za satria mety niasa mihitsy ny Andriamanitra dia manakory le vavononao zao vavoniko me zany tsy dia marary loatra fa bosibosena misy rivotra dia manakory izy zao mevamevagna izy amizao ary le fofona ka za amizao mbola tsy maheno tsy maheno anao avasitany ianao zay ka asifiteka mafy nefa io fofona io reninao foana za maheno ny olona koa maheno za olo dia eo foana io fofona io tsy miala aminao io mihitsy io fofona io tsy miala aminao io fofona io dia ny vavononao koa marary vavoniko marary alao fofoko e karaha tsy maheno ka tsy maheno asitany anao koa fa tsy maheno zao za zao fa tsy maheno nanomboka tamin'ny herinandro anao tonga teo tamin'ny herinandro tenao tamin'ny herinandro iny efa tsy dia nisy an'le fofona mbola eno ka ary am'izao ka za amizao fa tsy maheno asifiteka mampiralatsena bavy tsy miverina tsony io mandrak'izay jerenao a isa zovy tsara anaranao take sandria aiza anao miperaka tanambo 5 tadidio ty vehivavy ty ho testettsika io ray volana faravahelany tsy miverina tso za fofona sy aretany zany aman mandrosoa tsara ianao mivavaka fa ho afaka ianao ho hitany tombony fanasitrananao maherezy arako de sasimana Edmond ina zavatra nitranga nanomboko maly ariva misy zavatra manindrika be ato nisy teto maraina mbola marary be izy manindrika amitary fonao eto amiseteto fa izy hoe manomboky nisasika re nandeha toroteny teto efa lefa nisava izy fa nanomboky teo izy tena nisava mevagna tanteraka izao tao anaty le vavaka te tonga dia nanjavana le falentenana maivana tanteraka mevana tena salama tanteraka tsapay tsara hoe paster Jean-Luc bebe tanana kely izy aiza le marary aiza le narary tamin'ny maraina fa sitrana zao eo pitsery kely paster ahoana marary sa tsy marary salama mevagna tanteraka e ina ny tsapanao tao anaty le vavaka teo tao anaty le vavaka le ina ny tsapanao tao anaty le izy misy hafanana say misy ohatrany misy courant dolo reto ohatra misy courant ny tananao tagna rehetra mafana mafana ny tananao zay le afo mifanamasiny zay dia aveo dia maivana tsy nanina tsony tanteraka izao tia tanana sirakoraka aleloia taintoaleloia tsy miverina tsony zany tsy miverina tsony zany naran Jesosy eny ray aman-dreny ninazany izany anarany ray aman-dreny moa zafamandimby ya ray aman-dreny zafamandimby tadidiko anao ninazy zany misy aretina zany regniko amin'ny foko ato ia rehefa nivavaka teo vavaka rengo misy sitrana amin'ny vatako misy zavatra miala ia misy ohatrany misy rivotra fahafa zay zany agnaty dia misy manindrina ao anatin'ny vatanao atao mitsatra efa elaela izy io eto amin'ny foko eo amin'ny fo efa elaela efa elaela fa zao tsy manina tsony tao anaty le vavaka teo dia tonga dia afaka tsy manina tsony ay tehaka zaniko alleluia misy zavatra tsy vitanao ve teo aloha hoe rehefa miondrika anao dia marary sa rehefa mitsaka sa rehefa maninona alefa so tity kely anao zafady aviray mandreny zafamatimy miondrika dia marary ay alefa so re mindray hoe raha marary sa tsy marary ambany tsara ny tanana isa roa ambony ray ny tanana ambony tanana ambony tanana alefa ahoana marary sa tsy marary tsy marary tsony teka ho an Jesosy alleluia tsony zany sitrana tanteraka amen afiatondray ya i ranavavy ty ohatrany joro vavolombelona ve ya afaka io ka afaka io mba hitana midina moramora izy ty atao ny tena vavy ty ya afaka mama afaka eo matanjaka eo okaloha sady takony ry eto amin'ny ilany eto marapatapitry ny fotoana androany misy opération foana ataon'ny fanamasina saiko hoe amin'ny ora fafiry ny anjaranao fa mandrapatapity fotoana ty misy opération mitsanga foana teny kely namanao tsy fantatra hoe amin'ny ora fafiry ny anjaranao hoe fa misy opération mitsanga androany tsy fantako hoe amin'ny ora fafiry ny anjaranao fa misy opération mitsanga androany isan'ny anaran-dranavavy madame Simone ina zavatra mitsanga zavatra nitranga za omaly tsy narary tsy nanino fa ny fony maraina
fany sady tato anatin'ny kiboky tato nisy zavatra nanimbona be fa tao anatin'ilay vavaka délivrance te a ohatra nisy zavatra nitselatselatra zany tato anatin'ny kiboky tato dia zao za sitrana tanteraka tsy mavita nanao ohatran'izao tsy navitananao zao vo manao miondrika za dia mifany miondrika za dia fany fa zao za dia ohatra ny hoe karazana tension ane zany ohatra misy sitrana zao tsy marary tsony anaty kibo tsisy marary tsony sa zao efa tsy fanina tsony Alleluia. Tai tompo mahiresy tsy miverina tsony zany ho fa nandrano Jesosy e maman iza ny anara maman Yarlete ya ina rano nitranga taminao zaho marary fo dia manana goty marary fo dia manana goty iadry tongonasa ny tsy afaka mandeha za dia raha tanatin'ny vavaka fanafana io zany za dia natrapa maivana ay fa navesatra be anao hiditra teto navesatra tegna tsy navita nanao sy n'Andriamanitra mihitsy misy roa sabata zay misy roa sabata tena tsy afaka mihitsy ianao tsy afaka za fa mipetraka ke fo za fa za tsy afaka ina moa le aretinao teo ohatra ny hoe goty dia ty nisy zavatra nivonto malailay dia dia mifo dia mifoko fa zao tonga dia afaka atao anatin'le vavaka teo ia tena afaka iza nanao an'izany Jesosy tsy manina tsony tsy maninona tsony za teo anao sahirana be na mandeha za sahirana le manao piketsa ndraindray dia sahirana be za mifoko satria tsy mahakanto maresaka ya fa zao efa milamina tsara milamina tsara afaka tsara tainy tompo mama mahirezy tainy Jesosy tompo tehaka mafo an Jesosy ya mama ina zavatra nitranga Solange anarako Solange niretina anaty akeo dia amin'ny lohategna ty dia amin'ny lamosina raha fa nazo vavaka tsy dia misy hafanana be dia mihetsiketsika ohatran'izay tao anaty le vavaka teo misy hafanana be enao dia misy zavatra ohatran mihetsika ohatran'ny zazakely tato dia aveo dia nanao ano dia reniko misinda le arety sinda ia tonga dia sava ia tsy manina tsony tsy manina tsony aiza saiza le faritra marary anao taloha teto dia ato tsy marary tsony zao tsy marary tsony tao anaty le vavaka mafana be dia mihetsiketsika le izy dia aveo dia tsy nanina tsony tonga dia tsy maninona tsy maninona io e paster vatany mihitsy narary vatany mihitsy nangovotra fa tsy manina tsony zao tsy maninona tehaka ho an Jesosy tsy miverina tsony eo salama tsara asio alleluia mahiresy iza ny anara vavy Alphonsine za dia manjaitra zany dia misy zavatra mivonto amin'ny ilan'ny kipoky fa 3 volana 3 volana zay 3 volana mivoto fotsiny izy io sa marary any zao ndray zany nandeha nanao délivrance tateo dia nametrany paster tagnany efa nipetraka tare dia eniko mandrezatra dia nafana be le rivotra nivoaka dia nitsapaiko tsy hitako tsony ty raha mivonto tsy ao tso le fivotosana dia niheto alleluia satan'Andriamanitra fa 3 volana ny voto izy io 3 volana onao maman vonto karanty izy telo fa izy zao tsisy natsapaina tsisy tsony tsisy tsony nanjavona tanteraka nanjavona mihitsy zany le opération zany tanan'Andriamanitra manao an'izany izy ve manaintena sa manelingela fotsiny izy commence any an-taina fa eniko efa nivonto mazana be dia mitaraina amin'ny zanako zany eo misy raha mivonto a mazana be ty tsy haiko anao manjaitra hono mahatonga an'io dia zany dia dieniko moa zany efa mifanenjana be aty za miteny zao ohatran'izao le izy karantina be any fa tsy ao tsony tsisy tsony zao tsy apao tsara tsy sitrana tsara na ho tsapaina natao inona fa tsisy tsony alleluia tsy miverina tsony zany afaka tena milamina tsara kibonao tena mahitsy tsara fa teo zany izy io misy mivoto eto amin'ny ilany ilany ty ihany tsy mitovy izy roa fa ilany ty ihany misy raha karanty dia ty fisaka dia ty maventy izy zao tsisy io mahitsy tsara normal asy tea tanana sorakoraka alleluia tsy miverina tsony zany sitrany ianao efa afaka ianao naran'i Jesosy mandroso izy angamany farany andreny ten'Andriamanitra lantono anarako tetanan'i Jesosy taholy za maly ariva maly tontolo tsy naninona seralanto lanto ny anaranao teo seralanto ya tsy naninona mihitsy maly tontolo fa navita zay zavatra nataoko rehetrarehetra tamin'ny semaine ambony aloha narary tratra natao zay dia nivavaka dia afaka ihany le tazo fa ataoko taloha rehefa marary dia mihevoka ozon'olona dia mihevoka farany aleo be an'le mihevoka dia tsy nanao tsony dia tsy nihinana fanafody mihitsy dia narary ianao maly dia narary alina efa sitrana soma tsara ny tamin'ny lakamisy dia alina ndray zany teo tamin'ny 6 sasany teo nangotsokotsoka be ndray mivatako rehetrarehetra
tony tsy marainy ty tsy azo ondanana tsy azo atao inona dia nivavaka alany teny tamin'i jesosy hoe jesosy a raha mbola sitraka ao ny anaovanao ny asako a dia mbola ny asanao dia mbola vonona fasitrano a jesosy fa tsy maintsy tonga ny ampiangonana ara-pitso dia nivavaka taitra amin'ny 1 dia mivavaka taitra amin'ny ray dia mivavaka mandoaly dia tamin'ny maraina aloha mbola nanaintaina enao mbola mavesabesatra mbola mavesatra mitondra moto avy any an-trano a dia ty tanako ty le marary te dia iny ty tanako ty eny ambony moto tonga dia ohatrany ataonao hoe kirampy izy tsy kirampy ngoly dia tady tsy forotra ty tsy mahay mitazona frein dia mivavaka jesosy hoa ity moto ty tongotra efatra namenao nanampy ny tongotra tsy maintsy tonga ny ampiangonana jesosy hoa manao ny asa avy teo amin'izay za dia tonga tako dia lasa ny asa foana dia rehefa vita ny asa dia mivavaka teo a dia nanomboka afaka le tanako dia rehefa tonga teto teo dia afaka daholo le mangotsikotsika rehetrarehetra misaotra ny jesosy fa manasitrany izy ary manafaka misaotra azy tsika tena tonga dia maivana zany tonga dia maivana za io tato amin'ny lamosina tao afaka daholo tany amin'ny ato rehetrarehetra tonga dia ny lamina tonga dia nilamina tanteraka za le mivavaka nijoro tamin'ny devante inona zavatra tsapanao tao anatin'ilay vavaka teo za le mivavaka teo a ohatrany misy zavatra miala zany amin'ity soroka anaty dia miala dia ohatrany miala dia manao ohatra zao foana manao ohatran'izao dia ina roa zany jesosy asoro zany zavatra manelingely zany dia miteniny hoe mangata sase dia mangataka sase ohatran'izao dia ohatrany tsisy manome mihitsy a dia oza hoe jesosy ianao no malala zay masoa eto fa tsy ahoako sase zany fa tsy maintsy sitrana afaka maivana tsara alleluia tainy tomporana vavilanto mahireza tsara kofa nandrany jesosy tsy miverina tsony zany amen soratsika ny tompo zay fandarana rehetrarehetra zay a tanteraka soma tsara amin'ty fiarantsika androany ity a mino fa nentanentana tsara ianao na hery tsara aza atao makivy anao hoe io zavatra treanao io aza atao mampiraviravy tanana anao io hoe ary indrindrandrindra ny resaka ataon'ny olona ny fitsarana ataon'ny olona ny fandatsana ataon'ny olona zany ny zavatra nazo ny Renемia zany rehefa nanomboka nanam-pikasana ny Renемia hanangana ny mandan'i Jerosalema hanao zavatra lehibe anankiray hanatratra tanjona anankiray dia naneso ry Tobisy ry Sambala vakio ny boky Nehemia fa ao anatin'ny Nehemia zany tantara zany nesosony zareo hoe nareo zay osa kely reo ve nareo zay mahantra kely reo ve nareo zay vi olona vitsy kely reo ve dia atsangana ny lavenina miavosa dia ho vitanareo ve zany fa Nehemia tsy nenao zany zavatra napetraka Andriamanitra tao ampony dia nataony hatramin'ny farany ary fantany mihitsy fa tsy ny zavatra hitany androany ny mamaritra ny ampitso fa ny androany korotam-bato fa rapitso vitako ny mandan'i Jerosalema zany tokony hipetraka amponao zany tsy hijanona amin'izao foana ny fiainanao tsy hijanona amin'izao foana ny tokantranonao tsy hijanona amin'izao foana ny fahasalamanao mianga manapa-hevitra iona amin'ny fandresenao iona amin'ny anjaranao iona amin'ny fahagagana zay nomanin'Andriamanitra ho anao iona amin'ny famonjena zay nomanin'Andriamanitra ho anao amin'ity sabotsy voalohany volana avrila ity samy fampilaza samy fanentana amin'ity sabotsy voalohany volana avrila ity eto Tamatavy eto amin'le hoe Paradise Ankiriry na ihany koa eto Mangarano faharoa ambadiky Damaskosy fohiben'ny trano fivavahana voan'oloko Mangarano faharoa na eto amin'ilay fohibe Ankiriry ao anatin'ilay délivrance lehibe ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana fotoana lehibe tsy manam-paharoa io zay anehoana ny herin'Andriamanitra ny fiainatsika miomana iona amin'ny fandresenao miomana iona amin'ny voninahitr'Andriamanitra miomana iona amin'ilay Andriamanitra lehibe zay amonjy ianao sy anafaka anao ao anatin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao io raha toy ianao ka matsapa hoe za pasteur ohatran'ny mitady okivy a mitady oreraka za pasteur tena henoko mihitsy hoe ohatran'ny tena mafimafy le zavatra mitranga eo amin'ny fiainako dia zao aza mienizaniza tongava miatrika n'ity fotoana ity ny feo an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ny délivrance ho raisinao amin'ity sabotsy ity a dia hitondra fandresena mizinezina ho anao sy ny ankonanao tahin'Andriamanitra tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana io fatotra
ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny olo, vahao ny olo, nandefandefeny izy mba asy.